Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika fotoana izay natao indrindra ikolokoloana ny tontolo iainana isan'izany ny fambolekazo atao amin'ny EPP Malagasy Isahafa Varadrano no nisafidian'ireo vadin'ny minisitra nanatanterahana izany adidy masina ho antandrazana izany. Azo fihinam-boto ny paiso, poma, poara, roanjato fotra no volen'ireto vadina minisitra tary amin'ny vadin'ny Prime Ministra ity tamin'ny tany-tsekoly Ambaratonga voalohany dia tao Malaza sy Isahafa ao anatin'ny commune Ambohimangarova sy Sabotsynamehana. Ireto ankizy mpianatra no niantefan'ny afatry ny vadin'ny Prime Ministra. Fisaorana mitafitafy no tolotra anareo mpanabe satria ianareo dia manome fanabeazana an'ireto zanatsika reto ary mbola mitarika azy ihany koa amin'ny fikolokoloana sy ny fitiavana ny zava-maniry izay adiditsika sy andraikitsika izany no sady hitandrona ny tontolo iainana. Manaraka izany dia mitodika aminareo araka izy reo ny hazo fihinam-bo no volena koa manetana anareo zahay mba hianatra andray andraikitra sahady dian'izao amin'ny fikolokoloana an'izany zava-maniry izany satria fantatra loatra fa ianareo ny ho avy ny rahampitso ary ity firenenantsika ity dia mila olona manana fahalalana sy manana fitiavana an'izany tontolo iainana izany satria izay no hita fa mandripaka ny toetrandro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe aminay hono ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpanabe ny fambolena hazo fihinam-bo. Tsy adino reto reny ireto no nizara zava-pisotro sy biskuit amin'ireto mpianatra ireto. Tsy diso anjara tamin'ny valopony Valomarsa koa ireto vehivavy mpanabe sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Zay ny kitoko lasitoboko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Fisaorana mitafitafy no atolotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma.